Voalohany teny aloha dia faly miarahabatsika vahoakany Toamasina Tsivakovolo iray manontolo. Eto koa moa misaotra ny télé radio Sisel zay nampiantragno ny tenanay de tsy iza moa fa Monsieur Jean-Luc Ampirazy zay fantan'olo amin'ny hoe Jean-Luc Olam teo aloha fa avaizo taleny kabinetra ny Mama Jeune amin'ny maha filolefitry nanteny miram-pirenena anazy. Iarahantsika mafantatra fa amin'ny 29 mai ny fifidianana ho solombavambahoaka eto a Madagasikara ka agnisany milatsaka ho fidina am'izany i Mama Jeune sy zamanjaza miaraka amin'ireo suppléant zay natolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina ka tonga eto ny tenanay anentana isika vahoaka ary tsy vita ny anentana ny isika vahoaka ihany mba hifidy Andatsabato ho an'ny numéro 3 zay hitantsika ny candidat zay voteny teo i Mama Jeune sy zamanjaza fa anome porofo mivaingana koa ho atsika vahoaka ny Toamasina inona mo no antony andatsantsika vato anazy reo. Fantatsika fa misy ny atao hoe siady zay omeny fanjakana fobe ho an'ireo solombavambahoaka anaovana ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny distrika zay nalany anazy ka eto ny tenako dia mitsangana ho vavolombelona fa nanomboka 2021 zay niarako miasa tamin'ny Mama Jeune de talanjona ihany ny tenako mahita hoe efa misy solombavambahoaka tegna mitsinjo vahoaka ka manao foto-drafitrasa zay mipaka amin'ny vahoaka zay tsy lazaina fa afa-tsy ireo lalana en béton, lalana en pavé, ireo boropoktanya sy ireo lavoara sy ny sisa manala ny fahasaram-bahoaka agny fotony. Eto koa amin'ny fiaramiasa aminy zay hita fa mahafinaritra tsy manavakavaka maro izay mpiara-miasa akaiky aminy zay gna hoe membre de cabinet assistant parlementaire. Raha fantatsika fa i Mama Jeune dia avy Amanoro Managnila avy agny Agnalanjirofo agny Maroantsetra fa izay miara-miasa ao aminy dia hita ao daholo ny avy amin'ny faritany tsy lazaina ny avy amin'ny faritra aza fa hita ao daholo izay misy ny avy Diego zay ny tena koa, misy ny avy ao Fianaratsoa, misy avy any Majunga, misy avy any Toliara ka olo oatra zany no laitsika satria Tamatavy tia dia toerana andalovana iasagna hitadiavana vola fa maro isika avy any amin'ny faritany hafa no mipetraka sy monina eto Tamatavy. Zay ny antony agnisany anentanako isika vahoaka indrindrandrindra isika zanaka ampelezana zay monina sy mitady vola eto Toamasina. Eo koa ny fanakaikaizana ny filoham-pirenena izay nametraka anazy ho secrétaire nationaly natoko TGV nanomboka tagny amin'ny 2010 hatram'izao atsika ny ino ny radio Sisel zao. Zany ny midika fa olona tsy mivadibadika ary olo atokisany filoham-pirenena i Mama Jeune ka rariny atsika raha ametraka anazy indray mandeha ho solombavambahoaka ny Madagasikara eto Toamasina satria maro koa ny zavatra efa azotsika tamin'ny fitondrana nanomboka tany amin'ny tetezamita zay nitondrasany Andriamatoa Filohajaina Andry Rajoelina. Tsy tantara raha tsy stadion Barikadimy, tsy tantara raha tsy la mairie, tsy tantara raha tsy bazar be, eny hatramin'ny Miami zay nangatany ka ho tokanatsika amin'ny le 25 mai ho avy zao miaraka amin'ny Andriamatoa Filoham-pirenena. Zagny ambela koa fa sao de lava loatra ny momba Mama Jeune ampidiry koa ny zamanjaza tsy iza moa zagny fa Andriamatoa Rafidson Richard Théodore zay gouverneur atsika teo aloha fito ny distrika zay sanina fa masahy mitena amitsika vahoaka ny Toamasina vahoaka amin'ny faritra Atsinanana fa efa nitetezany daholy ireo faritany misy eto Tamatavy tsy ilazana tsy voalohany akory ny faritra Atsinanana fa tegna mahay mitantana ny lehilahy ka rariny izy raha ohatra ka ametsika anazy koa ny seza ao amin'ny Tsimbazaza isolotena isika vahoaka
eto Toamasina satria distrika fito vitany distrika Tamatavy ataoko angambany tsy olana aminy ny ampandroso izany distrika Tamatavy mamitsika zany. Ny vahoaka ny Toamasina maro ny teny mandeha, maro ny manaratsy, aleo zareo ny anaratsy fa ny tokony ataony an-tsainy fa rehefa mivoaka trano aloha izy tokony mijiry fitaratra fa tsy eo andeha anaratsy fitondrana, andeha anaratsy ny zava-bitan'olona. Izy reo misy efa teo, izy reo misy ny mbola tsy teo fa mitetika zavatra hafa anamboatra atsika vahoaka. Ka aleo atsika isafidy tsara am'le 29 mai de aza miala amin'ny numéro 3 fa mitsangana vavolombelona ho anareo vahoaka ny Toamasina. Ny tenako fa tsy anelina isika Andatsabato ho an'ny numéro 3 farany amafisiko ny fomba ifidianatsika. Efa hitatsika ny bulletin tokana fa tsy sarina vehivavy tazanao ao agnatin'io ary lehibe afa-tsy sariny mama jeune zay eo akaikiny zamanjaza. Tsotra zany aza mandeha lavitra fa io sariny vehivavy fotsy io ihany no jerena de mikisaka kely ny akavanana apetaka anao eo ny X zay milatra ny numéro 3. Ka mbola magnentana atsika vahoaka ny Toamasina tsy vaky volo mba ho tonga agnatanteraka ny adidy amin'io andro io fa misokatra ho atsika ny bureau de vote manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 hariva. Raha tsy manana karapifidianana ianao kanefa voasoratra ao agnatin'ny listra hoentiny karapanondronao fa afaka mifidy atsika tompoky lasy tompoky vavy. Mankasitraka atsika jiaby vahoaka ny Toamasina, mankasitraka koa ny télé radio CCL nampiantrano androany. Veloma tompoky lahy, veloma tompoky vavy.